ny atesaka zay novonoina ohatrany mamono akoho de asaina mihinana vaky tavoahangy zany hoe vakina ilay tavoahangy dia asaina mihinana vaky tavoahangy ilay olona dia maty dia rinany amin'ny fanaripako. Miarabatsika rehetrarehetra ny atokantrano tsirairay avy any a tokasondray ato amin'ny camp info a tokaso ato amin'ny info ivay androany a iresaka mikasika Madagasikara manokana asika androany nisy vidéo navokako mikasika resaka logo ilay zavatra malaza amizao fotoana zao a de teny hoe iverina eto ihany na zavazava zay satria misy mandefa MP aty a de matany hoe inona moa tianao hiaviana inona dikan'le izy satria tsy de nazahoana client firy le izy a olona koa le feo koa kasikasika de mety efa tonga de leo avy hatrany angamba ny olona nihaino anazy a le izy koa resaka chiffre de sarotra be miditra ao an-tsaina izy resaka zay satria lavalava ihany ka mikasika an'izay a ny andiandian'izay a no azavaiko androany a de hijanona amin'ny tontolon'ny politika ao Madagasikara zay zava-misy a Madagasikara atsika androany ilay resaka moa resaka chiffre tsy de hoe resaka chiffre loatra le izy a fa resaka ilay afatra miafina ambadikin'ireo chiffre sy ambadikin'ireo logo zay miparitaka ampiasain'ireo mpanao politika na ireo mpandraharaha tsy mpanao politika irery ihany mpanao mampiasa an'izany fa ireo mpandraharaha ireo mpanakanto ihany koa na izany mpilalao horeran-tsarimihetsika zany a na izany a mpihira de samy mampiasa an'izany message subliminal zany daholo na anatin'ny audible zany na anatin'ny hainao amanjery na anatin'ny radio na anatin'ny eny amin'ny fahitalavitra de samy mampiasa ny message subliminaux daholo ny zavatra nyresana atao anatin'iny vaovao anatin'le logo iny a de zavatra tsotra ny resaka message subliminaux zay afatra miafina afen'ireo mpanao politika anatin'izany logo zany logo efa ny resaka teto ihany mikasika logo ana mpanao politika toko anankiray ihany koa fa tsy voazaho akory no resahana an'izany resaka afatra miafina zany fa dia misy afatra izay alefa avy hatrany any anatin'ny atodoantsika any anatin'ny sofina any anatin'ny atodoa any ampo mba ambabo asika rehetrarehetra ka ny tiana ho tenenina zany ity ambolohany aloha de fa miteny hoe za tsy mpanao politika ary za tsy omba ny atsy ny tsy omba ny aroa neutre zany hoe mba manara-maso manaraka zava-misy ao Madagasikara manaraka zava-misy zay efa nisy tany aloha sy mba mandinika an'izao zavatra iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao dia mba manana anjara borika mba apita manana anjara borika kely mba alefa mba hoenotsika mba mety angamba mba misy afaka zahoana lesoka kely mba afaka zahoana akana conseil akana solution kelikely ihany angambany hatrizay hatramizao de efa niteneniko foana fa ny eto ambony tany de tsy misy zava-baovao ny ao Madagasikara arak'izany de tsy misy zava-baovao fa zany hoe izay mpanao politika rehetrarehetra tonga teo de nanao zavatra mitovy daholo samy nanao corruption daholo samy nanao génocide daholo samy nanonga-panjakana daholo samy nampahantra ny Madagasikara daholo rehetrarehetra nanomboka tany amin'ny fahampanjaka zany zay efa niresako matetika zay fahampanjaka tao Madagasikara dia fa niteneniko hoe autoproclamation zany tsy nisy nifidy fa natsangana ho mpanjaka nanomboka tam'izay nampisavoritaka ny Madagasikara ray manontolo miparitaka samy naka ho azy ireo vahiny satria mitovy hatrizay ka hatramizao mbola izay tsy nisy mihitsy président filoha hoe voafidim-bahoaka zany lainga raha misy miteny hoe voafidim-bahoaka 100% fa halatra daholo mitovy daholo samy nangala bato daholo na hatramizay na hatramizao ka tsy tokony ifampiteny na ifampitsara
zany mitovy any samy antsoina hoe autoproclamation daholo za rehetrarehetra zany satria inona ny antony fa iny no mametraka ilay olona tiany apetraka eo na mangalabato izy na tsy mangalabato dia tsy de olana n'le vahiny fa rehefa izy no apetraka eo de izy mipetraka eo n'importe quel moyen tongavany eo ny zavatra manahirana sy ny zavatra tena mifokalizy eo anatin'ny lohan'ny malagasy de la hoe frantsay foana zany abadika ny rehetrarehetra ao Madagasikara marina fa dia nanjanaka ny Madagasikara ny France nanjanaka ny Afrika Manontolo ny France ary ny frantsay dia sary-piaro amin'ny Madagasikara azy Madagasikara izany zavatra zany dia ambadika an'izay zavatra rehetrarehetra misy olana rehetrarehetra mianjady amin'ny malagasy dia mifonan'ny France ka na tianao na tsy tianao zany rehefa izy no mibaiko hoe tiano atao mitondra dia tsy misy azonao atao na anohitra anao na tsy anohitra na ifidy anao na tsy ifidy na angalabato anao na tsy angalabato tsy misy dikany zany fa rehefa izy no atao hoe hitondra de izy no apetraka eo ary misy antony ny ametrahana azy eo izany rehetrarehetra zany dia fifangaroana groupe na politika groupe na mpandraharaha vitsivitsy lohan'olona vitsivitsy aty ivelany no mibaiko izany rehetrarehetra zany alohany ametrahana ilay mpitondra izay eo apetraka eo dia efa mivory izy ireo hoe izao avy ny zavatra ifanarahana hoanay atia Europa de zao ny zavatra omena reo anay omenay ny vola anaovanareo campagne ou pré-campagne je sais pas quoi anaovanareo ny propagande de zao ny anjarana zavatra omenareo anay ny anglo-saxon ihany koa dia maka ny anjarany zao ndray zavatra omenay anareo dia ohatran'izao zavatra asonay zao zany ny takalo omenay vola ohatran'izao anaovana campagne dia mahazo arena ohatran'izao zay arena akibony tany dia manondrana zavatra ohatran'izao ianareo dia efa samy manana ny azy daholo zany samy maka ny azy samy manana an'le takalo ary zany mahatonga ny Madagasikara mahantra satria ny arenan'ny Madagasikara tsy navela iveloman'ny malagasy fa iveloman'ny vahiny ina moa tiana tongavana zany hoe tiako tongavana de zao isika zany tsy tokony hieritreritra hoe ilay filoha no fiditsika tsy navoa azy de hoaongana ny teo samy nanongana daholo ary ireo mpanongana rehetrarehetra ireo samy mpinamana daholo samy anatina loge anankiray daholo samy anatina groupe anankiray daholo samy manana roa mpihavanana daholo izy mianakavo reo zany zavatra zany dia mitovy ary ilay firenena ampahatraina anatin'ilay firenena ampahatraina tompoko dia mbola misy atokona na province anankiray safidin'izy ireo manokana mba hampahantra ny manodidina satria ampisaraka sarana le manodidina mba afaka ilalaovany ilay firenena mba ilalaovan'ilay province anankiray ireo olona aparitaka ireo ampahatraina ireo satria raha ireo voky tsy misy tsony anaovan'izy ireo an'ilay asa ataon'izy ireo zahonan'ilay fanomezana zahonan'ilay fananany malagasy idivizena icommandena ny gasy tsy afaka manao zay izy raha voky izy ireo ka normal be raha mampahantra Madagasikara normal be raha misy ihany koa ny mitropinenana satria zany efa nisy foana tany aloha leo ihany no miverina efa nisy tany aloha mpitondra efa nisy ny tropinenana avy any Tuléar tsy mbola voalohany zao tsy mbola voalohany ihany koa nisy mpanonga-panjakana tsy mbola voalohany fa efa nisy nivezivezy teo ihany ka tiako tongavana de zao araka ny teneniko teo za sady tsy pombany atsy ny tsy pombany aroa ary araka ny teneniko naveziveziko teo foana naverimberiko teo dia samy nanao famonon'olona samy nanao fanonganam-panjakana samy nanao fampahatrana ny Madagasikara samy nanao corruption daholo izay nitondra rehetrarehetra teo omeko ohatra vitsivitsy anankiray izay niainako izay niaina ny fianakavianay tany amin'ny fitondrana taloha tany amin'ny 2002 tany mbola tany à Madagasikara ny tenako tam'izany fotoana zany lany tany amin'ny 2002 lany le mpitondra teo nitondra tam'izay ny filoha tam'izay tsy fa iaraha mahafantatra fitondra tam'izany fotoana zany tany dia ny fomba fiasan'izy ireo mba azahoan'izy ireo vato maro dia manao descente any ambanivohitra farany any amin'izay sisy tany zay tsy azo antsoina hoe illettré
zany hoe tsy de mbola nandeha fianarana any nidiran'izy ireo voalohany indrindra mampiresaka ny lohalohany mpitondrany na zany loha-pokotany na ampanjaka satria ampanjaka no tena tiako resahana eto satria nisy fotoana nandeha tany amin'ny fitondrana tany Fianaratsoa satria tany Fianaratsoa tamin'izany fotoana zany dia nandeha tany Vangaindrandro nanangana Tsangambato ry zareo avy eo Fianaratsoa zay no ohatra raisiko satria ano matesakana dia zay aloha ny zavatra niaina koa dia zay no resahako eto zavatra nisy zany zavatra tsy azo lavina zany dia zavatra tsy de no resahina na tsy nisy niteny zany tao amin'ny ainao manjery rehetrarehetra na ireo mpanao politika na ireo mpanao gazety rehetrarehetra tsy nisy niresaka izany fa zavatra niainako zany lany nefany na azo vato maro na azo fanampira maro tao amin'izany atezaka zany ny tondra tao Fianaratsoa tamin'izany fotoana zany rehefa tafipetraka tsara izy ireo dia dia maro ny atesaka zay novonoina ohatrany mamono akoho na ohatrany mamono moka nisy atesaka mandeha miatsena eny pasabaza miatsena andeha hividy couverture na hividy zavatra ampiasainy amin'ny fiainany dia tofirina bout portant maty tamin'izay fotoana zay miaramila tafika izy tamin'izay miaramila dia nitofirina à bout portant maty le olona dia narinany amin'ny fanaripako mbola tamin'io fotoana io any mbola atesaka ihany koa izay nosamborina tsy tafika ny manambotra azy fa dia garde du corps ny mpitondra tao Fianaratsoa tamin'izany fotoana zany garde du corps ny maka azy dia alaina amin'ilay vozon'akanjony dia asaina mihinana vaky-tavoahangy zany hoe vakina ilay tavoahangy dia asaina mihinana vaky-tavoahangy ilay olona dia maty dia arinany amin'ny fanaripako zany zavatra zany tompoko zavatra nisy fa tsy misy miresaka ireo olona ireo dia mbola ao anaty fitondrana hatramin'izao nisy tsy mbola voasambotra hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola milalao any Madagasikara amin'izao fotoana zao milalao ny gasy amin'izao fotoana zao zay ohatra iray ohatra faharoa izay niainako ihany koa mbola antesaka ihany no resahana eto niditra tany aminay nanafika tany an-tranonay nisy niditra tao an-trano miaraka amin'ny Kalashnikov aferiko indray garde du corps sécurité fa tsy tafika tsy gendarme tsy maramila tsy police fa sécurité no niditra tao aminay miaraka amin'ny Kalashnikov tsy resaka hoe avy aiza ny azahoany izy ireo Kalashnikov avy aiza ny azahoany izy ireo arma ampiasain'olon-tsotra avy aiza ny azahoany izy ireo alalana mampiasa arma fa dia niditra tao aminay tompoko dia nitifitra nanadahako namany anadahako tamin'izany fotoana zany ny sary mbola any ny bala izay tafiditra tao fa noho ny fitahiny ilaina hary dia tsy nisy maty izy ireo dia ny sasany tratra tamin'izay sy ny namany anadahako tratra tamin'izay sy ny namany dia nalaina noentina andeha vonoina ny fomba famonoana izy ireo dia hoentina any amin'ny ray any amin'ny lalana masina dia asaina miazakazaka dia tifirina dia avy eo tenenao hoe mitsoka na atao hoe légitime défense ny antso ny tena manam-pahefana tena izy dia ny antso moa ngambany mety efa sampy namana daholo manam-pahefana sy ny lohandohany ilay sécurité izay resahana dia nisy niteny hoe ajanony fa manjary manahirana raha mono andreto fianakaviana anankiray reto hanahirana dia ajanony avy hatrany zay zany mba antony mba na afaka ilay avanay tamin'izay fotoana zay inona ny tsy nahiaviana ireo olona ireo na dia mitory aza izahay taty taoriana zay mitory misy ny tafiditra prison fa quelques mois dia afaka nisy ihany koa natao nahazo affectation misy ihany koa nefa n'izay anisan'izay nividy izany ampanjaka zany izay tsy mbola tratra hatramin'izao mbola anisany nandory ihany koa ny chaîne locale ny Viva ny radio Viva nanisany ihany koa nandroba ny
bureau-ny Bianco izay mbola miparitaka mbola mibaiko somatsara ao amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia zany zavatra zany tiako tongavana zany dia izao izany moa ny antsoina hoe tsy maty voalavon-kibo satria ilay olona tokony isamborona tokony alefa any amponja mbola miriaria mbola mibaiko somatsara ny Madagasikara satria mahavoavidy vola ny mpitondra mahavoavidy vola ny mpitandro filaminana mahavoavidy vola ny olona ambonimbony ao amin'ny fitondrana araka tenako teo za tsy pombany ato sy pombany aroa samy angalako ohatra tsirairay daholo na le fitondrana taloha na le mpitondra am'izao fotoana zao satria matoa misy zany ny opposition matoa misy zany ny olona te hitrotra dia misy zavatra tsy mety ao ka izy zavatra tsy mety zay tokony hojerena satria raha ny teny ato hoe samy nanonga mpanjakana daholo rehetrarehetra samy tsy nisy ny fidiny vahoaka fa alabato daholo samy nanao corruption daholo samy nanao tsinety daholo tovy samy manondrana daholo na mpitondra taloha na mpitondra am'izao fotoana zao fa tsy ny mpitondra na dia ny mpitondra raha no mibaiko ireo rehetrarehetra reo tsy mpitondra fa ny manodidina azy zay tsy adindro zay fa tokony manao ménage am'le manodidina ménage ny tokony atao hoe izy am'reto manodidina reto moa ny tena manimba ny fitondrako zay no nahatonga ny mpitondra rehetrarehetra zay voahongana hatrizay ka hatram'izao misy entité maromaro zay manome manampy an'ilay fitondrana am'izao fotoana zao tsy asina maso mahazo reconnaissance ilay olona tsy asina maso mihitsiny fa odina tsy fantatra fa avilivily amboarimboarina ao amin'ilay fitondranao ihany raha vao zavatra tsaratsara metimety dia zahay manao an'ity fa raha vao zavatra ratsiratsy dia afindra alefany amin'ilay mpanohitra rehefa misy mpitondra na tafika na zany gendarme na zany mpitondra na zany polisy ohatra hoe voatifitra maty ny olona tsotra dia ny aratsika nahitsy zany nisy gendarme izay maty ny olona tsotra dia village anankiray mihitsy no ravana foanana ny antony namoanana anazy sao dia mba misy ambadika hoe mety efa voavidy ilay toerana dia zaratsika raha nisy excuse anankiray ohatran'ity mba moanana an'ilay tanàna mba angalana ilay mpitondra eo zany zavatra zany zavatra efa fréquent fa nisy foana zany hatrizay fa tsy vo izao nisy olona tsotra izay voatifitra vetivety dia foanana vetivety dia adino oksika mba hijanona amin'ilay fanonganam-panjakana hoe ahongana zay tonga eo ahongana zay tonga eo forma zany tompoko efa zavatra efa nisy foana hatrizay zany adiny ireo mpanao politika satria samy olona anankiray izy ireo samy antoko anankiray izy ireo na somary misaratsaraka aza misaraka fotsiny zareo mba hibaikona atsika vahoaka olona samy loge anankiray izy ireo samy fraternité anankiray na ny eny vehivavy zany na ny lehilahy tsy fanaratsy mihitsy ireo fa tsy maintsy mifanampy izany zavatra zany tsy fantatsika fa itsika vahiny itsika vahoaka madinika ty no variana tsy mijery tsy manitatra ny saina am'izany zavatra zany isika ihany nefa nene no andianana voalohany ifidy azy ireo efa voafidy izy ireo isika ihany koa ny ampijaliana isika ihany koa no ampahantraina satria raha tsy mahantra sika tompoko dia tsy misy izy ireo tsy mikarama izy ireo tsy mandray vola izy ireo tsy manondrana izy ireo raha izy ireo raha isika mivoky tsy maintsy teknika izany mba atao tsy ampy sakafo ny any amin'ny sistany ampatraina ny any amin'ny sistany mba mora angalana ny arenatsika angalana ny arena izay misy any amin'ny sistany amin'ny vidiny mora dia mora gratuit aza angalana anazy nefa ny ange zao zavatra tsy fantatra ilay arena animbana ampahantrana ny gasy fa ino no fikisana amin'le izy ireo fahantrana ireo firenena ireo villa izay mitropinenina roa efa nisy foana hatrizay ireo fanonganam-panjakana izay nisy foana mifanesesy teo dia efa nisy foana hatrizay izany resaka labaty zany tsy voavoalohany fa efa nisy foana hatrizay ka efa nisy mbola mitoy ary mbola hitoy amin'ny manaraka efa nisy teo fa zao zavatra tiako tenenina mba hialana amin'ilay fanonganam-panjakana mba hialana amin'ilay raha latsaka tompoko mba tsara atsahatra ny fiatsiana ady marina fa nisy ny mpanohitra te hanohitra maninona moa raha vela iteny izy ireo
liberté d'expression avela iteny de enona raha tsara misy zavatra lesoka azy raisina enona raha tsy misy lesoka azy raisy avela ohatra ny gilet jaune ohatra black blocs ka tiako tenena zany a aleo le liberté d'expression iteny le olona avela izy iteny mety aminao le izy de enona tsy mety aminao le izy de ajanona fa oka lay fiatsiana ady satria mijery zany zay mijery spectacle ohatra hoe mijery télé mijery hainao manjery de manana zavatra tenenina zay de mba miteny zany mba manipy a raisina le izy tsara tsy misy mandray le izy tsy maninona misy aminitsika zay mpitondra mandidina fitondrana miatsiady mandrangitra ny mpanohitra zay efa te hanohitra rangitina raha tsy tianao hanohitra izy manina izy rangitina rehefa tsy tianao izy hanohitra aza rangitina ry tompoko aza rangitina hoe zao hoe ny manifestation ataonareo tsy misy dikany tsotra ny nanaovana azy ny anay taloha mety be tsy tokony rangitina tompoko fa solution tadiavina misy zany a olona manao position zany tsy olona lavitra ny mpitondra fa ao akaikiny ary olona zay manakaiky azy tena akaikiny indrindra no manao an'izany zavatra zany satria tsy maintsy ny olona ao an-tranonao ane mahita zavatra angalarinao aminao tsy ny olona ty ivelany mihitsy ny mahafantatra hoe am'izao toerana zao misy dossier sabidy am'izao toerana zao a nanafenana volamena na nasinan'izao de hitako ny toerana misy fa tsy maintsy ao amin'ny fianakaviananao zany hoe ray fianakaviana aminao a satria ny mpitondra gouvernement zany a fa mpianakavy efa fianakaviana daholo ny ao anatin'izany ao ary tokony efa mpiaro izany anatin'ny fianakaviana anankiray zany a dia tsy maintsy a zay miara-trano aminao no mahafantatra ny zavatra andrangitana mahafantatra ny zavatra ihinanana anao a androdanana anao a iadina aminao fa tsy ny olona ty iverana matoa zany a ny zavatra ny paritaka nitsangana ny mpanohitra tsy maintsy le mpitondra tsy maintsy le mandidina mpitondra ao anatiny any a no natonga izany zavatra zany mandeha mitatitra ny amin'ny mpanohitra zany zavatra fantatra zany zavatra tsy tokony atao ambany zavatra zany fa lay mandidina anao ao no tokony a diovinao zavatra anankiray ihany koa raha tsy tianao ny ongan'olona ianao a ny any amin'ny sistany no mifidy ianao maro de maro satria maro anisa ny any nefa mitaraina fanaona ny any nefa mitaraina zay zavatra tokony atao voalohany tompoko ampanginana le vavan'ny mpanohitra dia midina anao any amin'ny sistany midina anao any amin'ny province ampanginina aingana ny vavany ampidinina aingana ny vidiny sakafo fa tsy hoe niatsy ny fidy anao ritsy ijerevanao fa ny ao voatany no menao cantine fa ny any amin'ny sistany any a mbola misy midangana de midangana le vidy marina fa tsy misy mianaramaso tsy misy mijery any a tsy misy maharamaso an'izay any ny tokony andehanana voalohany ialana am'izay firotrahan'ny olona hoe mitrotra any tokony alehanao voalohany ampidinao ny sakafo ampidinao vidiny zay zavatra ilaina andavanandro manao geste anao atao a dia midina any aloha dia atao zay endrikendrika raha izay mba hidiny le vavan'le olona zara ny ara misy an'izay zay ngamany a ny zavatra tokony atao mba hialana am'ilay raha latsaka hialana am'ilay grevy isan'andro le raha latsaka isan'andro isika vahoakany isika olo-tsotrany maty adino aiza daholo zao le fatin'olona tany amin'ny 2002 2009 2000 tsy fantatra tsony aiza zao reny adino izy reny rehefa avy eo manao sous forme hoe andeha hilahatra andeha hanome voninkazo geste zany teknika tsy misy raha ineniny fatiniavanao maty eny kitiony eny avany fa raha niavany kitianao azafady tompoko fa tsy moramora zany mihitsy no tsy moramora mihitsy no andefasany anao any prison fa tsy prison le andehananao fa tonga de maso solony maso kitio niavany anefa tsy vita mora zany fa raha niavanao tsotra tsy misy dikany aminy zany tsy misy dikany ka zay zavatra zay mba hialana am'izay dia aleo mena sakafo ny olona rehefa voky izy tsy grevy tsy anao grevy tsy lavaniny aminao zany na afaka hitondra eo anao na hitondra anao afaka 10 taona mety mbola olany ianao afaka 10 taona mety mbola ilany ianao am'izay fotoana zay raha ianao teknika anakombona vavan'ilay olona ny zavatra anakombona ny vavan'ilay olona dia ny ahitany asa
ny nanany sakafo mampiakanjo azy zay ihany zavatra ilay fa raha tsisy zay tompoko de mbola ny eo foana ny verina na aongana io tompoko de mbola ilaina ongana ihany hanongana ny olona hitondra eo ilaina petraka eo de mbola hanongana de zay foana zany de ho ritra ny malagasy am'izay fotoana zay satria mity toerana ny tsoamponenana avy any Atuléa tsy misy mpitondra avy eo tsy misy lohandohany avy eo mba hijery ny vahoaka ao aminy mety tianao izy fa tsy afaka satria mahasobaiko avy any ambony na tsy te hiraraha mihitsy satria raha izy hetsika tsy mahazo vola ntsony izy dia ahoana ny vady aman-janany sy ny fianakaviany tsy aka zay riska zay izy ny aty ivelany ange mpitondra Macron zao efa nanolo na premier ministre na ministre efa soloany impiry efa nisy tsy mahamenatra ange tsy mamizaka manolo foana ary io raha vao ny olona avy aty ivelany zany zay olona efa manampahaizana izay olona efa manana ny tony ihany foana anao alefanao any Madagasikara anao tsy maintsy miverina foana ny eo manampahaizana ny gasy marobe ny gasy eo manampahaizana fa tsy ny olona avy aty ivelany ary avelao ny olona rehefa mba mampandroso any Madagasikara de mba apetraka hitondra fa tsy hoe rehefa mampandrosondroso faritany anankiray ilay olona apetraka anareo ministra apetraka ampandrosony faritany misy azy de tonga de ongana aingana zay ilay teneniko teo hoe ampahantraina satria raha tsy mahantra anao tsy mahazo vola izy ireo tsy mahazo vola avy any amin'ny baiko azy satria ny aty ivelany no mijery mametraka ministra anankiray ilay ministra anankiray mety manampy ny faritany de mijery na ty ivelany ahoany ty iny ty ministra sainao mitondra ty fa ohatrany hafahafa izy zany ohatrany diso manampy loatra izy zany ohatrany diso mijery loatra ny faritany misy azy izy zany de manjary tsisy moyen zahoana an'ilay arena misy am'ty faritany ty tsy mety aminay ty fa ataovy aingana zay ialany zany zavatra nisy teo izay tena mahay mitondra ilain'le olona aongana de zay le atao hoe didy jadona nisy hatr'izay ka hatram'izao ilay filohatra ny tsy hitatsika miteny fa le manodidina azy no miteny zany hoe tsy avela iresaka amin'olona ty ivelany zany le filoha tsy avela iresaka am'le olona manampy azy ilay filoha fa hoan izy mianakafy kely ao de raha misy zavatra tsy mety de izy mianakafy kely ao no miteny am'ilay toerany filoha izy mianakafy kely ao no miteny voalohany au lieu de le filoha ny hiteny zavatra tokony ho teneny satria izy ny filoha izy ny mitatana izy ny tokony hiteny izy tsy asaina miteny tsy avela miteny ny tiana itenenina dia raha androdana ihany tompoko dia alao mba olo-kafa mihitsiny alao mba atoko hafa mihitsiny alao mba olona zay tsy fantatra mihitsy zay tsy mbola ny vazavaza teo no hitondra fa raha mbola anareo mianakavy ihany tompoko de tsy voatra Madagasikara fa vao maika hiahatra ny firenena Afrika taorian'ny Madagasikara efa lasa aloha daholo Madagasikara rery ihany no mipetraka eo satria ny eo ihany no miverina eo mitondra ny anankiray de nefa samy mpinamana daholo de arodana de izy ny eo de avy eo iny mandrodana iny mbola hiverina handrodana eo de hitendray hoe tsy mety aminay ity satria nao tsy meny feon'ny vahoaka satria nefany nanao ohatr'izay ihany izy nanala an'ilay mpitondra teo tsy meny feon'ny vahoaka ianao manao corruption anao fa alohanao hisorina fa zay tsy manao corruption nefa nanao corruption ihany ny aviany teo autoproclamation nanomboka tany amin'ny fahampanjaka tsy nisy olona no vidiny vahoaka fa samy nividy ny tenany samy nametraka ny tenany teo samy napetraka ny vazaha rehetrarehetra samy napetraka ny vahiny tsy nisy olona afaka miteny tompoko hoe nividiny vahoaka malagasy 100% tsy nisy na ny iray mato miverimberina zao rehetrarehetra zao de olona andy tsy olona Madagasikara fa olona aty ivelany no mibaiko nalao jouer aux échecs izy ireo ty zany ohatrany tsy metimety fa isoritany de aloha findra ndray ty ohatrany anidinidina kely le arena kibony tany azy tamin'ity vanimpotoana ray ty fa tsy mety fa lao aloha esorina ary zao tsy hoe frantsay rery manao zany fa samy mitondra teo nisy fitondrana ke teo nanakaiky kokoa ny Allemagne nisy fitondrana teo nanakaiky kokoa ny Amerika nanakaiky ny Anglisy nanakaiky ny France nanakaiky ny Afrika fa raha vao tsy mety amin'izy ireo ny arena azon'izy ireo tsy mety amin'izy ireo fibaikona ohatrany hoe ny olona manakaiky ny France zao tsy mety izy raha ohatra ka miala kely aminy ianao ka manome
vahana ny anglo-saxon tsy mety aminy ary ny européen tsy mety hitady moyen rehetra androdanana anao ametrany ny olona zay vaibovabaikony ny olona nametraka anao teo kosa indray ny amin'ny anglo-saxon kosa indray zay nametraka anao teo ka mandeha kosa anao mandeha manakaikaiky kokoa ny France frantsay tsy mety aminy fa tsy mety hitady moyen ihany izy ibaiko anao de ataondolo koa zay le moyen rehetra androdanana an'iny de alefa ny fitaovam-piadiana omena atakalo harena kibony taky omenay fitaovam-piadiana ohatran'izao de andefasana bois de rose volamena andefasana vary zavatra ohatran'izany nefa le malagasy am'izany le fitaovam-piadiana to inona moa amonony ny fianakaviana non tsy fianakaviana vonony amin'iny fa gasy roatra zany misy mahatsapa hoe tsy mety zavatra ty fa mba hitrotra kely zay mba hitendry ko de iny ny alefa eo de automatiquement anao midina automatiquement anao mangina izany zavatra zany dia ny vahiny ihany no mibaiko ny rehetrarehetra mamboly vary zao malagasy maninona mo Madagasikara manafatra vary aty ivelany efa vazaha fantatra tsara ny vazaha fa tsy zany foto-tsakafony tsy foto-tsakafony vazaha mihitsy zany vary zany tsy mihinana zany izy ka mba mihinam-bary une fois par mois tsy aika mba ny ovidiny fa ny vary zay afarana avy aty ivelany izy mividy an'ireny fa le vazaha fa le gasy mipetraka aty ivelany no mividy an'ireny tsara iny reny satria le gasy mipetraka aty ivelany mividy an'le vary mampiditra vola ao amin'ny firenena vazaha zay hipetrahany iny gasy iny aty ivelany no hoanin'izy ireo nefa n'izy ireo manana tanimbary nefa n'izy ireo manana tatsaha maro de maro nefa zany vary zany de ny Amerika no miaina am'izany any Amerika ny omby any Comore volamena ny Dubai ny bois de rose any Chine retraretra ny vehivavy gasy any amin'ny pays arabe miasa izy ireo nefany azahoany le mampiditra tombontsoa an'le pays anankiray sa izy adiny fa tsy ny fananany Madagasikara irery ihany no laloviny vazaha tompoko ary tsy ny européenne na ny anglisy na ny rehetrarehetra mihitsy rehefa caucasiana rehetrarehetra samy milalao Madagasikara daholo ary tsy malagasy tsy ny harenany rery ihany fa nany gasy olombelona biby fiompy zava-boary ny malagasy rehetrarehetra de vahiny daholo milalao azy vahiny milalao ny gasy zaza gasy aolana fa zany manolana azy zaza tsy ampitoana na zany lehilahy na za vehivavy ny vehivavy gasy mandeha miasa any amin'ny tany arabo atao esclavage vehivavy gasy mandeha any Chine bois de rose ny gasy aloha bois de belle bois de rose rehetrarehetra efa any Chine daholo plus ny vehivavy gasy mbola mandeha any koa dia isika gasy ihany afaka anarina an'izay fa isika laloviny vahiny isika laloviny vazaha tsy maintsy isika gasy ihany no anarina an'izay satria ny isika Madagasikara izay mana tsaratsara zavatra finoana toy ny tompo vavy Nadine Ramarsson nanao zavatra tsara mafinaritra atao Madagasikara izy am'izao de misy teny ve hoe accident non tsy accident fa de isika samysika ihany namono azy ny olona zay manampinampy any Madagasikara ampidirina any amponja ny olona zay mba miteny marina ampidinina any amponja nefa ny olona tokony miditra any amponja mbola miriri any mbola ao ary mbola mibaiko any Madagasikara ny olona tokony miditra ao amponja manao sarotsarony any amponja fotsiny fa sady manana garde de corps afaka mampiditra vehivavy manao fety manana parabole manana canal satellite manana zavatra tsy misy zavatra manjary tompoko Madagasikara olombitsy no mibaiko ny Madagasikara ary vahiny vitsy no mibaiko ilay olombitsy mibaiko ny malagasy vahoaka gasy manjary lava loatra fa zay zany lesy tiako tenenina dia le teo ihany no teo oka tsy misy zavatra vaovao zany tsy misy nouveauté zany eto ambony tany tsy misy nouveauté zany ao Madagasikara nanomboka tany amin'ny fahampanjaka efa tsy nisy ny fidin'olona fa tsy nisy ny fidiny gasy zany
Nitondratondra teo amin'ny mpanjaka tsy nisy nifidy zany fa nanao nametraka na mpanjaka anazy teo fotsiny fa zany nametraka anazy teo. Nandeha ny président zay filoha nandeha teo tsy nisy nifidin'olona fa nangala-bato daholo ary nanao corruption daholo namon'olona daholo koa. Ary vazaha ihany no mametraka azy, na zany russe, na zany allemand, na zany américain, na zany africain, na zany frantsay, na zany anglisy. Fa zany anaran'izay, na zany sinova, zany anaran'izay, ino ihany tompoko no nametraka anao teo, ino no niantoka ny campagne nataonao, propagande nataonao, nanome volanao, satria raha ianao lany ataoko izay alany anao rehetrarehetra dia ohatr'izao ny zavatra ho ataonao ny arena omena ianao ohatr'izao. Dia izay zavatra zay fa zaha no mibaiko mametraka ny filoha mipetraka eo. Ary ny filoha petraka eo efa voabaiko, efa fantany zavatra ho ataony. Tsy maintsy ampahan-traina, tsy maintsy atao ambany faran'izay ambany ny sandany vola mba hafahany izy ireo, miaina hafahany izy ireo, manondrana. Ka marana anazy, oka mba samy andinika. Aza manaiky ho ampidin'olona, aza manaiky ho alefan'olona an-dalambe zany, aza manaiky ho alatsakan'olona raha zany fa avelao ny olona iteny liberté d'expression, avelao izy aneho ny heviny. Rehefa mitroatra izy zay vao mitsangana ny mpitandro filaminana manambotra fa tsy ampiasa balle réelle na farafaratsy ny babomby lacrymogène na zavatra ohatran'izay no ampiasaina fa tonga dia aza mampiasa balle réelle avy hatrany zany fa gasy mitovy amintsika ihany ange io gasy mitovy amintsika, samy gasy tsika, tokony samy fampitsinjo fa tsy zany miheno fa reny mpitandro filaminana mitifitra reny any baiko ny azony. Izy tsy mety aminazy ane ny amono gasy mitovy aminy fa baiko ny azony dia tsy hitany atao satria izy koa mba mitsinjo ny fianakaviany avy amin'le baiko azony mampisakafo ny fianakaviany ka tsy hitany samy tsy tokony hifanomezana tsiny na lay mitifitra na lay voatifitra satria samy victime daholo. Satria ilay any ambony no mibaiko ny aty ambany. Ka zay mahasaritra an'le izy zay, aleo ny olona iteny avelao ry zareo iteny anao tatitra zay tian'izy ireo atao fa zavatra tsotra ny alana amin'izany. Avelao izy anao tatitra zay tiany atao, avelao izy tatatata raha itiany mitatatata, misy mieno izy tant mieux, tsisy mieno izy tant pis pour eux. Lava loatra fa zay le izy dia isaorana nanaraka hatramolohany ka hatramin'ny farany atsipiny tady any amin'izay hendry zay tsara raisina zay ratsy tsy raisina fa isaorana nanaraka hatramolohany ka hatramin'ny farany manome mametraka ny veloma mandra-piona tompoko.